Ho famalinany antson'ny mpanjifa dia nosokafana tamin'ny fomba ofisiel androany ny boutique vaovao fasivy ny Netasec eny amin'ny centre commercial Lasity eny Ivandreny moa no misy izay fitoerana vaovao izay. Tsy mitsahatra ny mivoatra sy mitondra fanavaozana ny Netasec mba hanomezana fahafam-pon'ny mpanjifa. Nisokatra androany tao amin'ny Lasity Ivandry ny boutique fahasivy ny Netasec. Midika zavatra maro ny fiovan'ilay logo ho lasa Netasec vaovao raha ny fanazavana izay noety ny talelevitry ny Netasec vaovao. Ity boutique misokatra eto amin'ny Lasity Ivandry ity zany dia boutique Netasec izay ho ataonay ho vitrine ny Netasec vaovao. Manomboka androany moa zany dia miova logo izahay dia miova image ihany koa hoe Netasec vaovao. Izay vaovao izay zany no entinay nanovana ny resaka hoe service atolotry ny Netasec eo amin'ny qualité de service indrindra ny délai de livraison ny ouverture ny magasin ilay rehetra ihany koa. Hatreto moa zahay dia manana magasin valo manerana ny province n'Antananarivo dia ity magasin misokatra eto amin'ny Lasity ity no fantsiviny. Izay ho ataonay hoe vitrine ny Netasec vaovao manomboka androany. Izay tolotra rehetra vaovao eto ny Netasec manomboka eto zany dia eto amin'ny Lasity Ivandry no anombohanay anazy dia miparitaka eraky ny dépôt hafa manerana ny province n'Antananarivo. Vaovao ihany koa ny fandraisana ny mpanjifa satria dia mahazo ny fiofanana ilaina sy manaraka ny filanitsena avokoa ireo mpiasa eo anivon'ny Netasec. Raha ny fantatra dia vaovao ihany koa ny fitaovana ampiasaina izay mitity manaja ny tontolo iainana ary tena mahomby. Misokatra ny latsinainy hatramin'ny sabotsy manomboka amin'ny 7 ora hatramin'ny 7 ora ny Netasec vaovao eto amin'ny Lasity. Ny eny anivon'ireo Netasec valo hafa kosa indray dia misokatra amin'ny 7 ora hatramin'ny 9 ora sy 6.